Isan'ny nahatonga azy ny tenako. Isan'ny nahatonga azy ny tenako satria ny antony sako miteny an'izay. Afaka manamarina an'izay ihany koa mon lieutenant mon colonel hoe misy anjara briky ve tao anatin'ilay izy sa tsisy. Dia izay zavatra zay zany no hitondrako fanazavana kely manoloana an'izay hoe isan'ny nahatonga hoy aho dia misy moa mime dia misy miteny tsy haiko be be za manana réaction rehetrarehetra satria tsy mahafantatra an'ilay zavatra nisy tao marina moa zany dia tsy menatsiny ho an'ny tsy nahafantatra zany dia tsy menatsiny zareo raha ohatra ka hanao an'ireny réaction ireny satria tsy fantatra zareo hoe inona marina moa ny zavatra nisy. Tsy maramboary kely ty caméra ray ty hoe inona marina ny zavatra nisy tamin'ny reny fotoana reny. Nanomboako azy kaikaiky ny teto Menabe tamin'ny fotoana teo firy-taona teo ny Antso Vonjeo ny Tabataba hoe tsy fandriampahalemana tsy hoe tsy nanao ny teo aloha fa samy nanao ary samy nanana système fa le système ny tsy mitovy ary eo ihany koa zany le fijoroana koa tsy ampy. Singaniko manokana ohatra talolohan'ny colonel Faneva nisy an'ny colonel Ramonja nisan'ny nanao ihany koa zany ny antony nanalana azy teto dia tsy nety amin'ny tompona andraikitra tonga dia teny kely tompona andraikitra olom-boafidy tato Menabe dia nitrongisina teto le olona fa nefa fa nisy résultat tamin'ireny fa mbola vao nanomboka dia nitrongisina le olona. Dia anisan'ny nanao ihany koa tsika teto nitarika antsoantso hoe SOS ho amin'ny Menabe SOS insécurité amin'ny Menabe betsaka ny tapato alatra varira kidina pina sy ny rehetrarehetra. Dia tao anatin'ireny rehetrarehetra reny nisy an'izay ataontsika hoe nisy an'ireny antsoantso reny dia samy nafantatra ny zavatra rehetra nisy tsika dia ao an-trano koa iny zavatra rehetra nisy iny. Nanomboka 2022 nanao opération taty lieutenant colonel Faneva nanao opération taty izy dia tsy vita hatramin'ny farany koa iny opération iny tsy haiko azony nivony eo amin'ny gendarme anzavaina zany raha hoe diso zany zavatra teneniko zany fa tsy vita hatramin'ny farany le opération izay natao tamin'ny 2022. Dia inona ny antony satria nisy olom-boafidy sy tompon'andraikitra nitory ihany koa rehefa niditra tany amin'ny faritry Belosy Tsirbina iny colonel Faneva sy ireo ekipany niaraka amin'ilay capitaine Jean-Marie Vianney angambany izy raha tsy diso fitadidiko mialatsiny raha diso le anarana fa nisy capitaine niaraka taminy tamin'izay dia niaraka an'ireo ekipa niaraka aminy avy eto Menabe sy avy any Antananarivo. Dia rehefa niditra tao Belosy Tsirbina izy dia nisy an'izay fitoriana sy fanenjehana zay toy ny amin'izao fotoana zao dia tsy vita hatramin'ny faran'ilay opération. Efa niteneniko anareo zay le antony hoe inona tsy navitan'ilay opération nisy olom-boafidy tamin'izany sy olom-boatendry tamin'izany niezaka nanao zay analana azy teto. Maromaro le fomba zay niezahana nahitana nanalana azy teto tsy teny an'izay tao moa fa anjarany eo anivon'ny gendarmerie mahafantatra an'izay zavatra nisy tamin'izany tamin'io opération io. Dia nijanona le opération rehefa nijanona le opération dia nakaiza colonel niala teto. Rehefa niala teto colonel dia nandeha nanao stage tany Moramanga hoe capitaine Risara commandant de compagnie marina tamin'izay no niaraka tamin'azy makasitraka valy amin'le fampatsiahivana commandant de compagnie ny Morondava izy tamin'izay zara ekipa rosa telo zareo tao anatin'izay satria anisan'ny naniry niaraka tao anatin'ny ana couverture ny opération tenako moa zany tamin'ireny fa vony sévi dia tsy afaka niaraka ny zareo sur terrain fa nijanona teo Belosy Tsirbina. Dia rehefa nandeha le vita le opération zany nisy mivoatory tao anatiny tao nisan'izany
colonel zay nitarika an'le opération dia misy gendarme vitsivitsy ihany koa moa voatory tao anatin'izay janontsika eo iny andeha stage colonel tany anaty stage colonel dia efa mivoaka tao anatin'io zany hoe soit atsimo andrefana soit mena be fa fantatra zany aloha zany fa dia hoe azo commandement izy rehefa avany amin'ny stage dia hoe soit mena be soit atsimo andrefana loharano nahafantarako an'izany aloha tsy teneniko anareo hoe iza nahafantarako an'izay na taiza fa zay no loharano-baovao mivoaka rehefa teo am-pamaranana ny stage izy teo amin'izay ary rehefa nazo ny loharano-baovao zay dia nezaka ihany koa zany namita ny edy teo anivon'ny manandrify mba hoe mba azahoana ny colonel Faneva ho aty Menabe dia matetika mantsy any tsy mety amin'ny mpitandro ny filaminana rehefa misy vohiny foa misy tranga dia tonga dia avoaka misy foa misy tranga dia tonga dia avoaka fa ilandry zareo ampitany amin'ny zareo le izy dia nisy fomba fiasany arahana teo tamin'izany dia isaorana ny zay teo hoe misy ny isaorana ny colonel Faneva tsy mampino teny an'izay isaorana koa colonel Ramonja anisan'izay fomba fiasa zay hoe mahisy ny tranga nataontsika hoe loharano-baovao mikasika tsy fandriam-pahalemana dia apasany amin'ny zareo tompon'andraikitra le izy rehefa tsy miresura zay ozy izy dia azonareo avoaka fa alohany amohanareo azy satria manara-baovao manao Facebook ihany koa ireo mpanao ratsy ireo dia ameo anay aloha le vaovao mba hahafahanay mandray andraikitra natao zany zavatra zany tamin'ny hatramin'izao ka tamin'ny zany fotoana zany nahitana vokany dia teo amin'izay tsitratsiatra ny ilazako an'iny navoaka daholo ny tranga rehetra na tsy fandriam-pahalemana zay nisy tato nilazaina daholo zay azo nilazaina ary tsy mampanina anazy tsika porofona zany nisy fiakarana plateau ary natao satria tamin'ireny fotoana ireny veziveza Tananarivo Morondava ny tenanay tonga ty Tananarivo dia mandeha Morondava dia isaky ny tonga Tananarivo dia manao an'izay miakatra plateau miaraka amin'ny mpanao gazety namana koa moa zany lina vao hoe mahita dia ahoana le tsy ny ina vao azo resana eny mihitsy raha dia ataony zala interview dia tao anatin'ireny zany natao hoe nisy ny bombana communication natao zay isitomana ny colonel Faneva ho akatia faritra ny Menabe mba ho lehibe ny commandeny fondro tompo-pileovan'ny gendarmerie Menabe dia tao an'elanelany teo dia efa nahazo information zay zany hoe efa tafavoaka tamin'ny stage colonel tamin'izay fa tsy tany Moramanga nahazo information zay hoe ho colonel Faneva no chef de groupement ny gendarmerie Menabe fa après mbola tsy tena le information aloha fa azo ary information marina sako miteny zay hoe marina le izy fa miandry décision officielle ivoaka fotsiny zany dia miandry ny teo anivon'ny filan-kevitra ny ministre oro amin'izay rehefa tsy haiko firy andro tao aorinan'iny sy ny raha dia mipoaka ny hetsika fotsy dia rehefa mipoaka ny hetsika fotsy dia hitantsika fa anisan'ny nandray anjara tamin'ny fandaminana ny hetsika fotsy tao Antananarivo eto dia lakotsina tsisy dirako resaka politika le izy eto tsisy fa le zavatra misy aty Menabe no resahana dia tsy haiko satria zany mety hitenonareo hoe tsy fandaminana natao fa fanenjehana tsy fantatro zany tsisy dirako zany fa zany efa nahita kosa tamin'ny hetsika fotsy zay tsy mampanina miteny an'izay ary nisy vidéo ary any amin'ny ABC ihany mbola azontsika porofona azo kosokirina zay afaka alefa eto fa dia tena hoe miadana be ny gendarme sy ny polisy aty Antananarivo tao anatin'izay vidéo zay fa ny any aminay maty mijaly be da be mantsy ireo mpitandro filaminana efa maty ankoatran'io olon-tsotra ny zaza ny zaza varira ny kidnapping mandeha ihany dia niresaka an'izay tao tamin'izay dia tao anatin'ny hetsika fotsy ireny dia ataontsika hoe ny lamindamo ny hetsika fotsy mipoaka indray koa Akazobe dia ny taty amintsika amin'io mbola nisy gendarme maty koa ary mbola nisy maramila maty koa ary tao anatin'ireny vanim-potoana ireny dia ny natao dia navoaka foana zay zavatra nisy resahana daholo resahana
de rehefa tena nenafana ny rehetra de nisy tompon'andraikitra ihany koa izay nyresaka tamin'ny filoham-pirenena tompon'andraikitra mpinoana tsy mampanina mitena zay nisy tompon'andraikitra mpinoana niresaka tamin'ny filoham-pirenena zay nanafaingana ny voan'ilay nomination teo anivon'ny filakevitra amin'ny ministra fa le nomination izy vao mamarana azy tazy de fa fantatra hoe soa Menabe soa Atsimo andrefana de nanomboka teo nandeha zay tsy mampanina mitena an'izany rehefa nahazo ny information de nandeha nitravina communication de efa afavoaka kelikely tao anatin'ny stage izy tamin'ny alohan'ny hetsika fotsy reny de fa fantatra fa hoe ho amin'ny Menabe zany hoe diso zany le hoe ianona sitonazy nakaty na ianona sitonazy nakaty fa be da be le niaran'ny salata ao anatin'io na tonga anazy taty Menabe ajany koa hoe zay zany le antony le natesahako miteny hoe isan'ny nahavy azy aty tamin'le rantana ataoko maly de ajany koa iny hiditra amin'le tena zavatra misy am'izay ary tsika rehefa mipetraka teto izy de tsy mampanina angamba ny miteny an'izay fa raha hoe satria sary naisy izy voalohany navoaka koa de sary tao amin'ny brigade Pelosio Tsiripiny misy ny sarinay roa zay niny sarinay roa sizy navoakako raha ny fifandraisana aloha fa nisy rehefa ela nisy ny fifandraisana tsy nivantana na ankolaka fa tamin'iny zany hoe iny sary ny rahana iny voaka ny rahako taminy navoakako voalohany de be da be nefa niresaka tamin'ireny ary taminatin'ireny ary de fa be da be niresaka nangataka intervention sako no miteny eto ary mino fa tsy andahan'izay anao mon colonel fa tsy mbola nisy olona na anankiray ary nanaovako intervention tamin'ny colonel Faneva na tamin'ny opération zay na tamin'ity izy efa installé eto Menabe ty fa io be da be no mamonjy misy ary tena manambitamby manao hoe ame vola ame moto fa tsy mbola nisy na ray ary ny ekeko de be da be ihany koa ireo olona mamonjy azy sy mitady lalana nanao an'izay intervention zay tsy nisy zay zavatra zay tsy nahazo lalana reo olona reo tamin'izy vao nanomboka installé tsy nahazo lalana reo tsy nisy zay zavatra zay nandeha mifanaratsihana aloha voalohany manao an'izao colonel Faneva manao an'izao colonel Faneva manao an'izao mifona fa teneniko le zavatra misy marina niteraka ady aminay sam'izay aloha le izy voalohany anay ataoko hoe le anay teneniko koa zay mpanao gazety satria anisan'ny mpanao gazety ny ataoko hoe ny ray niaraka tamin'ny voalohany taminatin'ny izy teto ny tenanay de rehefa mivoaka reny zavatra reny de lazaina fa hoe za ihany io de nisy monina naratsy nisy ataoko hoe be da be le vokatra an'izay zavatra zay ary ataoko hoe soa ihany fa nisy ny ataontsika hoe fanadiadina nisy ihany koa ny marina tsy mba maty satria ireo olona mitady lalana nanao intervention tsy nahazo lalana no nezaka indray nandoto azy tamin'ny tambazotra serasera ny rahantsika nahita reny zavatra reny rehefa tsy vitan'izay de ireo olona reo ihany koa manakarama mpanao gazety sasany ampiady any asizy ihany koa satria hoe za tsy navita mission za tsy nanaiky nanao an'le mission de lama moa problème anay fantatra fa tsisy ifandraisako le zavatra le rano voizina be tamin'ireny fa eto de mon colonel miteny aminao hoe le olona ame information anao tamin'ireny mba adiadio ihany koa fa zay ny objectif an'ireny olona reny tamin'ireny fotoana reny tamin'ny avril tamin'ny heritaona moa zany zavatra zany
de zay zavatra zay zany no tiako hoe isaritana kely an'ny sainao mon colonel akoatran'ny makasika an'izay mbola ho resako rehefa avy eo satria rehefa tsy navita an'le zavatra nampanaovina de nisy namako ihany koa nasaina nandoto anatany no tam'izay hoe tsy mampanino tena zava nisy fotoana zay tsy mifanaraka zay amin'ny colonel zany tsy mampanino amin'ny tena zay misy fotoana zay tsy mifanaraka de reveko manja teniny ana samy manao ny asany vita le izy de ndravina moa rehefa taty arina ndravina le izy de be da be moa ny zavatra niova tao arinan'le ataotsika hoe samy lalana ray ihany zany fa samy maka ny droite ny fotsiny de be da be ny zavatra mandeha sy miova eny anelanelany eny am'izao fotoana zao verina indray io zavatra io le antony mampiverina azy io de tsotra be tsy resaka hoe nohon'le tamin'ny présidence iny rery ok tsy hoe nohony hoe le tamin'ny présidence iny ihany io zavatra io fa lonolony efa ela trangy efa nisy tam'izay nazavaiko aminareo teo zay raha azonareo le zavatra tena tiako resahana satria le mercenaire tam'izany hany mbola mercenaire am'izao mikotrokotrika no fanalana azy eto sy mitady tombontsoa amin'ny fisiny eto zay le izy antony mahatonga ana miteny an'izay hoe mercenaire ray ihany satria de zao misy olona sady mahay mamoaka ao mampiditra de eto miteny mon colonel mino fa manaraka an'ity ianao ary ho tonga any aminao ty zavatra ty hoe misokatra amin'olona rehetrarehetra ianao fa tandremo ihany mon colonel fa anatin'ireo olona mezaka ataotsika hoe manao approche aminao reo ao ihany koa misy ao amin'ireo manodidinareo ihany koa zany misy olona mitady tous les moyens aminganana anao le manodidina teneniko eto tsy voatery hoe zandarinao ao fa les entours rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry na mpanao gazety na ny mpandrarà ary misy mitady amandrika ampijabaka anao fa soihany moa anao fa tsy mbola nijabaka aloha hatreto zavatra zay zany no ezahako azavaina kely hoe io olana io tsy vo tam'ty fa tsy zakandry zareo le fampetsona manokana nataon'ny filohandry Rajoelina tany Belochir-Tsirbina na azy mitokana ohatran'ny hoe nahazo fankasitrahana manokana teo amin'ny masony rehetrarehetra sy ny tany Morondava ohatran'ny hoe mbola mimena fankasitrahana ihany koa de izy ary ny tena ao ambadika an'io zavatra io ny ao ambadika an'io zavatra io tsy le olona very finanana tsony fa ireo olona manao sotro be lava tango mpanakorotana ny mpitondra ny mpitondra ao amin'ny faritra Menabe misy olona mpanakorotana mpitondra amin'ny faritra Menabe eo hafa ny lazainy tsy hafa ny lazainy ary hafa ny lazainy rehefa ery raha eo aminao izy hafa ny lazainy aty amiko izy hafa ny lazainy rehefa eriko izy hafa ny lazainy ireo olona reo nefa fantatra reo fa zany hoe misy ny sasany tsy azo atao nininina zay aloha hatreto mbola misy olona tsy azo atao nininina ihany aloha ny hatreto le tsy azo atao nininina teneniko eto zany raha ohatra ka samy mandika lalàna ataotsika ohatra fotsiny hoe zasy anao samy mandika lalàna hafa ny traitement anao hafa ny traitement nefa le lalàna andikatsika raha ihany inona mahatonga an'izay satria manalamosina le olona de zay zavatra zay no mahatonga na teny sy manazava hoe ny ao ambadika an'io de voalohany tsy olona tsy maty tsy olona ratsony tsy hoe le olona very finanana nohony tamin'le tsy fandriam-pahalemana fa le olona mpampiady
de lasa tafajabaka le tompon'andraikitra sy le force zay efa misy esprit d'équipe ato de rangitana amin'iny hoe fa maninona moa samy miasa zao samy miasa io fa samy manana ny anitra ho azy ary samy manana ny vision-any samy manana ny stratégie samy manana ny système-ny voalohany matsiny zao a samy manana vokatra na ny gendarme na ny police na ny maramily fa maramily fa ny ao amin'ny tafika zany amin'ny filoalinda de tsy hitanao anao an'izany communication zany fa ny gendarme sy ny police de afaka manao tsara mihitsy izy satria amin'ilay fanabeazana ny olom-pirenena ka ao anatin'izay zany ny hoe hisaritana antsika rehetra hoe misy olona tsy maty voalavo voakibo amin'ny tranga rehetra nisy teto hatramin'izay tsy maty voalavo voakibo amin'ny tranga nisy teto tamin'izay a de eo ihany koa zany le hoe alahelo kely alahelo kely zany hoe zavatra teneniko teo le misy any hoe sotro be lavatango mahatsy mahare a de eo koa le tompon'andraikitra tafiditra ao anatin'izay le tompon'andraikitra teneniko eto zafady le tompon'andraikitra eto amin'ny tanàna de anatin'izay zavatra zay zany mahatonga amin'ny resaka hoe io a de ohatrany hoe mahatsiaro sarina sasany ka zay tsy mihetsika ange de tavely le sasany mahatsiaro sarina amin'izay mitambatra amin'le sotro be lavatango miezaka mandrehatra fo analana azy eto ny tsy fantatrinareo nefany raha ohatra ka reo olona manalina amanarivony voavory reo tsy voaregle hatrany fotony lay olana an'ireo satria mbola ny apahany voavaha am'izao a ny tanoro aro amin'ny vahoaka le tanoro aro amin'ny vahoaka eto tsy le dalo ny ova fotsiny tany am-boalohany fa na le tanora tsy anasa sy ny tanora aro amin'ny vahoaka zay mahatsapa-tena tanora no mitambatra ao anatin'ny tanora aro amin'ny vahoaka am'izao ary reny no ezana omena asa izy io a tsy hoe colonel Faneva no mamiasa an'ireo fa nle ferrant miasa amin'le tsara sitrapo mahita an'le zavatra ataon'ny colonel Faneva de eo am'izay ary nidirako amin'le hoe fa maninona ry izy rery no misongadina be amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ato voalohany misongadina izy satria mitondra ainga avao hoan'ny tato amin'ny faritra Menabe resaka fandriam-pahalemana eo ihany koa 5 taona tsy nisy be ny tanàna ny commune Ambonivohitra Morondava io i 5 taona tsy nisy be ny tanàna io ny gouvernora sy colonel ny tena nanao ny asany be ny tanàna tamin'ny be ny tanàna mpisolo-toerana teo ina le mahatonga an'le hoe gouverneur manao ny asany be ny tanàna sy colonel fandaminana an'ireny mpivarotra sisin-dalana reny raha tsy izy nanalany tsy afaka miaraka teo ihany koa ny mifatra reny décoration mipetraka sy ny raha reny andraikitra ny be ny tanàna nge reny fa tsy andraikitra ny gouvernora maninona tsy misy miteny hoe inona koa nanaovan'ny gouvernora faritra voninkazo erisy be ny tanàna ny tokony andrao an'ireny fa rehefa tsisy misy tompon'andraikitra tsy ampy eo a de mameno zay mahatsapa tena misy adidy tsy vita eo a de manao zay mahatsiaro tena fa manana didy de be da be le zavatra mifamoatao anatin'ireny rehetrarehetra reny a reny am'izay no mitambatra am'izao hoe samy niasa zao any de fa maninona izy rery no voaindraindra gauche droite de ao anatin'izay zavatra zay no resahako hoe ho anareo tompon'andraikitra eto za manaiky veriveren'ny sasany anareo ary samy ihany koa anareo no mijory amin'ny matompon'andraikitra anareo matompon'andraikitra ara-panjakana io na tompon'andraikitra ara-pinoana io samy mandray ny andraikiny satria misy olona eto de tena tsy sahanareo tompon'andraikitra aloha tonga de ataoko miteny an'izay tsy sahanareo tompon'andraikitra de nefa nareo ihany aveo a no
ifiteran'le izy. Nareo ihany koa avy eo nitratra an'le izy ohatran'izao mahazo ny colonel Faneva zao. Colonel Faneva zao nitratra fanaratsiana sy fanenjehana eto amin'ny Tambazotra. Zay film efa nandeha io, ary nitambadika an'ireny film reny ihany nambadika an'io am'izao. Fa za moa anisan'ny accusevana tamin'ireny. Ny accusevana tamin'ireny. Da zay zavatra zay no mahatonga na miteny am'izay satria matsiaro hoe manana diga matsiaro manana andraikitra. Tsisy dikany nisy tomana azy aty raha tsy vitany le mission nampanaovana azy aty. De tokony hiaro anazy ihany koa am'le mission nampanaovana azy aty. Satria raha miovandrina miova sata izy amin'ny fitenenana zay ka raha zavatra mbola tsy tody hatrany farany ve nefa hovainao sahady ny ataontsika ohatra fotsiny raha hoe resakitsika malaza moa mibary teo. Da rehefa ny anatin'ny phase-ny Cannes ianao fa tsy aty amin'ny phase-ny élimination na ny rano manolo coach fa rehefa any amin'ny efa tafiditra efa tena ry amin'ny phase de groupe ery am'izay ve anao any anao vao an'olo coach indray. Fa tsy maintsy avelanao vita iny de raha ohatra ka tsy mety de eo indray anao vao mirecruter coach vaovao indray. Ka aleo andeha le tournoi efa tonga any amin'ny phase de groupe farany io da aleo andeha aloha le izy fa aza korontanina ho anareo zay io ne fantatry eny foana e. Ary efa za manokana zany de efa mikomansa mahafantatra hoe izy amin'ny makaizy izy amin'ny makaizy. De misy zavatra be da be de tavina ololovina ao anatin'le izy. Fa mandeha de tsy maintsy hivoaka eny foana hoe izy amin'ny manao inona. Fa hatreto aloha de misy anarana mipetraka eto de aza lotona zay anaran'olona mipetraka eo aloha mba hipetraka izy raha ohatra ka misy ny tsy raha de malala mazava be ny zavatra teny colonel avy nahazo torina izy. Fa tsisy hoe atahorana hoe tsy azo torina fa efa nitenena zay azo torina na amin'ny rafitra eo amboniny zany na amin'ny rafitra hafa. Ka zay zavatra zay zany ny anaty teneniko hoe ny ambadiky an'ireo fanaratsiana rehetra sy ny raha de tompona andraikitra eto an-tanàna ihany ao. Le eto an-tanàna teneniko tompona andraikitra mena be ihany ao mena be ao miaraka amin'ny ireo ataontsika hoe pila ranondranony tsy resahako hoe mpisolelaka amin'le tompona andraikitra. Tafiditra ao anatin'izany ireo fonctionnaire fantôme satria matahotra ho vamba ary zareo. Misy olona be da be zany tena samy teny be da be ny fonctionnaire fantôme. Be da be ny fonctionnaire fantôme ato mena be. Na misihatry n'ino na misihatry n'inona. Sy ny any amin'ireny direction reny. Ary zay no nahatonga ny teto ny ataiky ny tompona andraikitra ny tokony reparitsy ny Bianco teto. Zay isaorana moa fa navita be ihany koa reny. Hoe betsaka ireo ataontsika hoe mezaka mandoto mezaka manaratsy ny raha fa efa iseho daholo amin'ny marina rehetra satria efa manomboka miavaka ny vary sy ny tsiparifary satria efa mevitsy ny tsiparifary. De le tsiparifary mevitsy de matahotra am'izay izy vitsy ireo ho hita am'izay. Fa miangavy zany asy fanadihadiana mahakasika an'io satria anisan'ny victime tamin'io ny tenanay tamin'ny avril tamin'ny taona lasa. Victime tamin'ireny zay no nataon'ireo olona reo ihany io reo olona reo sy ny firongany. De taty aminay indray zay indray ny lasa victime sy voelingelina sy ny aritra ny tsy tokony nieretana tamin'ireny. Ka miangavy ny eo amin'ny Bianco zay vaovao ao tokony andraikitra vaovao ao miangavy ihany koa amin'ny eo amin'ny fitsarana sy ny eo amin'ny FOP ao mba hijery sy ny isaky ny direction fa amin'ireny direction rehetrarehetra reny de misy personnel mbola mpanjakana fotsiny nefa tsy mipointe ao anatin'ny Braona de indray mandeha fa angamba ny indray mandeha isaky ny
indray mandeha isaky ny 3 volana na 5 volana vao mandalo birao. Misy koa ohatran'izay any amin'ny birao sasany any tsy any amin'ny direction le aty amin'ny direction régionale any teneniko zany fa ana eny fotony eny koa raha tsy resakytsika ohatran'ny fampianarana be da be ny mpampianatra recruté fa tsy mampianatra fa mpianatra framo mandray no lasa mampianatra ao de mandalo fotsiny na miatrika fivoriana indray mandeha isaka 3 volana no mba ataony ao anatin'ny établissement de nefa mandray karama miangavy an'izay tompony ndraiky tokony anaramaso any koa fa misy fiaram-panjakana eto atao location manino reny tsy misy manenjika satria ireo ambadika an'ireo reny le manenjika azy loha tonga de tsorona amin'ny marina reny le manenjika azy reny satria matahotra ho tratra satria efa manomboka miavaka ho amin'ny varitsy ny siparifary de efa manomboka efa kitery lalana ary zareo de hoe manao tsipaka mialaina zany mbola misy ane zany eto e fa zay raha miteny an'izany de la hoe mpanohatra zao ndao mbola ho avy vokatsika tsikelikely eo daholo le izy fa eto misy firy na any amin'ny nany be da io zany am'izao any dahalo efa foana eto amin'ny Menabe ny dahalo efa foana fa ireo dahalo ambony latabatra sy amin'ny naty birao sisany any ambony seza sisany mbola manao tsipaka miala eny eo mba miangavy ny ao amin'ny rany zay tsy haiko izy zany tokony ana inspection an'izany hoe mba tsy ireo ataovy ny fanadihadiana mahakasika an'izay zavatra nyresahako teo zay hoe firy ny personnel ny direction de firy ny miasa ao tete ireo direction reo de ohatran'izay koa reny établissement reny reny fananam-panjakana reny hoe makaiza sy makaiza marina ny tena andanany reny de izy amin'ny manofa azy de ohatran'izay ihany koa atsanoko le izy fa zay zany io ny ambadika an'io de tsotra misy mercenaire zay tompona ndraiky mpanjakana mpiasa mpanjakana ihany no metaky amin'ny colonel Faneva de ohatran'izay koa ny amin'ny Andro Vazo efa manomboka tery lalana ho ary zareo de mody hoe mialokaloka am'le zay koa nge miasa fa tsy hitany indray raha miasa nareo tokony hitanareo zany hoe misy fiaram-panjakana eto ampanifana raha miasa nareo tokony hitanareo hoe maro ny fonctionnaire fantôme eto fa tsy hinam-bola mpanjakana fotsiny reo fa tsy miasa nareo matoa tsy mahita an'izany fa ny olona zay miasa de hita ny sary zay miasa de hita soratra ary le zavatra koa hita mivaingana raha tsy resaky tsika anisan'ny tena mitarika an'le voalohan'le resaka fandrempanemana tato Menabe eny ny ainga avy any Miandro Vazo mbola tsy teo colonel Faneva tamin'izany de reo olona reo am'izay zany ezita hoe tena raha de samy atakena reo olona reo am'izay samy miala tato inge miala vazaha misolo vazaha rehefa misy rafitra tonga saina nge am'izao de zay moa raha miteny an'ireny de lazaina fa zay mpanohatra ko tsisy idirako zay mpanohatra salana satria za tsy nila seza tamin'ny mpanohatra ary tsy zavatra hafa tsisy idirana mihitsy n'le izy ka zay zany no anapitaina antsika fotsiny hoe nareo le tsy maty voalavo kibo nanao an'ireny rehetrarehetra reny hatramin'izay mbola naverinareo indray zao tatoaty satria nareo matsiaro voatsindry de mitodika amintsika rehetrarehetra hoe ny tompona andraikitra rehetra rato Menabe zay matsiaro fa tompona andraikitra sy tena tompona andraikitra ao anatiny ao de misy ny atao hoe ny ao ihany no mamorika anareo ka tsy ireo tsara misy tsy mahazaka namana roso ao aloha voalohany de misy ihany koa hoe fa vitsy io ambadika an'io de ireo mpiasa mpanjakana sy tompona raiky mpanjakana ny ambadika an'io fanaratsiana ny colonel Faneva io
ary reo le tena mpanao bizina, mpampanofa fiaram-panjakana, mpampanofa fiaran'ny direction, ireo le mpampiditra fantôme, mpampianatra fantôme, mpampiditra mpiasa fantôme any amin'ny birao isan-karazany any, ireo ny ao ambadika an'io satria matahotra hitaraika ry zareo, ary matahotra hiala teto ihany koa ry zareo satria eto efa misy baiboa efa masahany, ary misy manao tompony mihitsy raha ty tanànao hira zay. Ka zay avao zany fa atsipa ny teny any am-pony malala, raha nisy tsy mety amin'ny sasany dia ifonako, fa zay le izy dia anjarany tsirairay mandinika sy mieritreritra, ary miantso ihany koa anareo tompony andraikitra hoe aza atao fiatsaram-belatsihy fotsiny lay firaisan-kina. Dia ho atsika eto Menabe ihany koa satria ty zavatra ty dia misy ty na hatrany amin'ny ara-pinoana ary dia mitateraka any ty zavatra ty fa ifona. Misy tompony andraikitra ray tonga dia ezahana tena miakosta an'iny daholo, ohatra any am-pinoana amin'ny tokony any fiangonana any na mopera na pastera vaovao dia samy miezaka manao approche amin'iny daholo, dia avy eo amin'izay tsy ohatran'izao nefa fanaovana an'io hoe fa ohatran'izao tsy ohatran'izao mahazatra anay eto fa ohatran'izao. Dia misy manao an'izay daholo nareo tompony andraikitra vaovao rehetrarehetra sy ny raha teto, dia mbola misy mbola manao an'izay ary misy dia tena miezaka mihitsy mandresy lahatra manao an'izao avy eo nefa nikenda amin'ny vomangana sesika amin'ny tanany. Zay ngamba ny azoko resahana tandremo mon colonel manodidina anao, nampiasa mpanjakana io na mpanao gazety io fa misy mercenaire an'iza mercenaire an'ireo fonctionnaire fantôme sy ireo mpanao bizina amin'ny ny fananam-panjakana eto Menabe, tsy daly tsony ny adversaire anao fa nareo saminareo ihany. Dia nareo saminareo teny ihany koa, tsy hoe nareo samy gendarme fa nareo mpitandro filaminareo misy civil ty apiady ato Menabe zay resahako zay. Dia misy atao fitaovana fotsiny ao matsaka information gauche droite atsy. Dia faranako hatreo resaka ty dia ataovy tonga any amin'izay manandify azy rehetrarehetra any, dia ho anareo le compte be da be koa le compte fake be da be ampizarana an'izy mba recouper tsara aloha le zavatra lazain'le olona any aminareo, fa indraindray le izy afangaro amin'ny situation politique dia olona magaga na amin'reto olona voatendry reto any dia izy any manaratsy an'le izy any manaratsy an'ilay fanjakana zay nametraka azy, zany hoe le mpanohatra voalohan'le fitondrana dia reo olona nitendreny ny akabetsahany ato Menabe. Dia zay zavatra zay koa mila nareo koa mba mifadiny ho anareo mpanao politika ihany koa mba jerenareo ihany koa zay zavatra zay, fa namanareo ihany ange reo olom-boatendry reo, anareo fotsiny tsy mahay manao approche an'ireo, reo koa ny mody maka sisiny. Ohatran'ny normal be any zay fitony zay filoha mipetraka eo na mpitondra mipetraka eo raha mitsingeveva satria ohatran'izany ny toe-tsain'ny sasany. Zay le tena hoe mila colonel faneva be da be manerana ny nosy, manerana ny faritra. Mankasitraka anareo nanaraka an'izay vidéo iny dia mirary soa antsika rehetra, dia raha ohatra ka nisy tsy nety aminareo moa zany dia fa ialana tsiny, fa zay le tsy maintsy, zay le tiako lazaina tsy maintsy mitenenina alohany ka dia ialako tsiny indrindra raha ohatra ka nisy tsy nety aminareo, fa dia rehefa misy tiako lazaina dia milaza aminareo eto ihany hoe hiteny ohatran'izao.